d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka amela ny elony ary hahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. Ia faly miarabantsika rehetra indray ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary faly miaraka amintsika amin'izao fandaharana toy vaka ny fahamarinana izao. Faly ifampizara amintsika eto ny tenin'Andriamanitra sy ny afatra avy amin'ny Tompo mba hahatonga antsika rehetra hahery eo amin'izao zavatsarotra sy vanim-potoana manahirana izay andalovan'ny firenentsika izao. Ety am-piandohana dia tiana ny mbola hitaonantsika rehetra hiaraka hivavaka alohan'ny andrenesantsika izany teny izany satria ny teny moa dia an'ny Tompo ary isika rehetra dia mira miomana ara-tsaina, ara-pihetsepo, ara-panahy ary ara-batana koa aza mba handray avy amin'ny Tompo izay afatra tiany omenantsika. Noho izany dia mety raha mangataka isika mba hiasa ny Tompo mba ho tanteraka amintsika izany fahavononana izany ary ahazo tsara ny afatra izay tiany omena isika. Dia ary vavaka ary havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ray masino misaotra anao izay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo noho ny fahasoavana izay omena ho anay ka ahafahanay indray miaraka eto amin'ity onjam-peo ity andre ny afatra avy aminao. Ray malalo fantatra fa tsy avelanao irery izahay fa miteny aminay isan'andro ianao mba hahalalana ny sitraponao, ahatakarana ny hevitrao ary indrindra ampaherezana anay hiatrika ny zavatra rehetra izay misy eo amin'ny fiainanay. Fantatra fa tsy andao anay mihitsy ianao na afoy anay akory aza fa mandra-pantitra io ianao dia tsy miova ianao fa mbola misahirana mitondra anay. Ka dia misaotra anao izahay noho izany fitiavan-dehibe izany sy ny endriky ny fanehoanao izany fitiavana sy ny fahasoavanao izany amin'ny fomba maro samihafa eo amin'ny fiainanay izay indraindray tsy takatry ny sainay akory aza. Misaotra raha eo amin'ity anio ity izahay dia aoka hanomana anay ianao mba handray avy aminao indray ilay fahasoavana nampifahasoavana tianao isy sy toetra eo amin'ny fiainanay. Mitenena Tompo fa vonina eno ny mpanomponao ary manampy ahy ihany koa izara izany teny izany amin'ny herinao sy ny fahefanao dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovana izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Ry havana, ny zavatra tiana ambara amintsika ety am-boalohany dia izao: Andriamanitra no nahary izao zavatra hary rehetra izao ary miazona sy mifehy ary mitantana izao zavatra hary rehetra izao hatrany am-boalohany ka mandram-pifarany araka izay sitrapony. Eny fa na dia ny zavatra mety ho manahirana sy ny sarotra sy ny ratsy aza ny fiheverantsika sy ny fandraisantsika azy satria mahadona ny fiainantsika, miteraka fahanaintainana, fahavakana eo amin'izay zava-misy, tsy fahalalana ny amin'ny anton-javatra misy sy ny salam izany, dia Andriamanitra no mifehy ireny. Tsy milaza aho akory hoe ny ratsy dia Andriamanitra no mandefa azy, fa ny tiako ambara dia ny hoe eny fa na dia ny zavatra ratsy rehetra izay mety misy aza dia Andriamanitra mamela azy ho isy matoa misy. Ary aoko fantatritsika fa any amin'ny obolana any dia miteny ny soratra masina hoe misy antony avokoa ny zavatra ataon'Andriamanitra. Raha tsy jery isika afa-tsy ny zavatra voalaza ny soratra masina momba ny Joba ao amin'ny boky ny Joba 1:2 dia ahitantsika fa Satana izay mpanohitra an'Andriamanitra, rain'ny lainga, mpamono olona hatramin'ny voalohany,
dia napirisika azy angamba n'Andriamanitra rehefa nahitany Joba nanao hoe kasioane izy na ny zavatra ananany fa hitanao fa andahanao izy kanefa Andriamanitra mahitany Joba fa olona marina matahotra an'Andriamanitra ary tsisy tahaka azy tety ambonin'ny tany dia tsy nikasika ny Joba akory Andriamanitra fa zao ny teny manao hoe ataovy ary izay tianao atao aminy fa ny ainy tokana no tsy azonao kasihana. Izany hoe na ny fiasan'ny Satana aza rehefa avelan'Andriamanitra vao afaka manao an'izany izy fa hatramin'ny fetrany izay ameran'Andriamanitra azy ihany. Ary dia hitantsika fa misy trangan-javatra nataon'ny Satana araka ny filazan'ny soratra masina fa raha mijery azy ny olona dia ohatrany hoe zavatra angamba olombelona neritreritra zany fa tonga ny olona avy amin'ny firenena hafa dia nandroba, nandrava, nangalatra ary naka ny fananany Joba, ny omby, ny ondry, ny rameva sy ny rehetrarehetra dia nalainy. Izay ny fitrangany amin'ny fijery azy ivelany. Fa tao ambadika izany dia Satana nandevoly no nampirisika an'ireo olon'ireo satria fitaovana teo am-pelantanany ny ratsy fanahy anatanteraka izany. Nisy afo nidina avy any an-danitra dia nandrava sy nanapotika ny fananany Joba. Raha ny fijery azy dia hoe misy aza fahadisoana mihitsy ny fijerin'ny olona hoe nisy afon'Andriamanitra. Tsia fa Satana no nandefa zany karazana zavatra toa mahagaga zany dia nanimba satria navelan'Andriamanitra ho tanterahany zany. Ny zanany izay nivory nanao karazana fiaraha-mifaly tao amin'ny trano anankiray dia nisy tafio-drivotra avy any amin'ny toerana anankiray ka nandrava ny trano, ninjera tao ny trano ary maty tao daholo ny zanak' Joba rehetra. Zany zavatra zany dia amin'ny fisainana maneritreritry ny olona fotsiny dia hoe zavatra misy voajanahary, zavatra mandalo tahaka ny rivodoza izay mety ho azo atao azy angamba ny manao hoe isaky ny ohatran'izao ny misy ohatran'izao ary ataon'ny olona ny mandinika an'izany dia mety mieritreritra izy hoe rehefa misy ohatran'izao dia ohatran'izao. Fa ny zavatra misy dia ny hoe nahoana no tamin'io fotoana io, tamin'ny toeran'io ary ny zanak' Joba ihany no maty tao dia misy antony zany ary araka ny voalazan'ny ten'Andriamanitra dia Satana ny tao ambadika zany rehetra zany. Fa na inona nefa ny hamafiny zany dia Andriamanitra mamela azy dia izay vao tanteraka zany. Ary ny farany aza moa dia nikasika ny tenan'ny Joba Satana sy ny miaramilany sy ny devoliny fa tsy afaka naka ny ainy Joba satria Andriamanitra ny teny fa hatreo amin'ny fetran'ny vatany ihany no azony Satana anaovana izay tiany atao fa ny ainy kosa Andriamanitra ny tompony ka tsy azony kasihana. Dia namely vai any Joba Satana trany an-tampondoka trany am-palady dia nahatonga azy tena narary nandritry ny fotoana maro tsy afaka nitoetra tany an-trano intsony fa nitoetra teny amin'ny ivelany satria tena naharary azy loatra ny vai ary tsy afaka miara-miaina amin'olona akory izy vokatry izany. Ny zavatra tiana hambara ry havana dia izao manao hoe na inona zavatra misy dia mbola Andriamanitra foana ny tompon'ny fahefana ary miazona zao zavatra hary rehetra zao izy. Zay avelany tranga ihany no mitranga ary zay tsy avelany hisy dia tsy hisy na oviana na oviana. Ny antony mahatonga an'izany fampidirana izany ry havana dia amin'ny vanim-potoana nandalovantsika izao dia fantatritsika ny amin'ny tivalana aretina izay mahatsiravina manenika ny tany dia ilay atao hoe Covid-19 coronavirus izy io, zany hoe otrika aretina izay mahakasika ny olona ary miteraka fahafatesana maro araka ny filazan'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana mikasika ny fahasalamana dia efa mahery ny 5,000 sy 2 alina ny olona maty vokatra zany valana aretina zany ary ny olona tratrany zany aretina zany dia efa mahery ny 3 alina sy 3 hetsy manerana izao tontolo izao ary saika ny akamaroany ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany dia voakasika zany aretina zany avokoa. Ry havana, inona no mety nahatonga izany ary inona ny ifandraisan'izany amin'ny hevitra sy ny afatra na fampahafantaran'Andriamanitra momba ny tenany izay fantatsika ao amin'ny Baiboly. Rehefa nandinika ny olona dia ny hoe nahatonga an'izy io dia tany Chine ary tao amin'ny
tarana anankiray zay be mponina mifanerasera amin'ny biby mihinana nireny biby any anala ireny zay ndraindray ny fomba fihinanany azy moa de tsy fantatra fa ny zavatra fantatra de hoe tamina biby antsoina hoe pangolin na koa tamina biby fany dia ahitana an'izany tsy mikaretina izany ary rehefa ao amin'ireo biby ireo nefa izy dia tsy mampaninina an'ireo biby ireo fa zay fomba mety ny ampitany tamin'ny olona sy nahatonga azy afaka nipetraka tao anatin'ny olona ka nahatonga an'izao valana retina mahatsiraviny zao zay no tsy fantatra dia ny azo eritreretina sady ry havana dia ny hoe ny afafin'ny olona ihany jinjay ny araka ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny galatiana 9:7 zay afafin'ny olona ihany no jinjainy rehefa tena mandinika ny fomba ifaneraseran'ny olombelona amin'ny voary zay noarin'Andriamanitra isika dia mahita fa tsy de manaraka indraindray ny lamina sy ny fepetra ary ny fitsipika zay tian'Andriamanitra ifaneraserana amin'ny voary ny olombelona raha namorona zanak'olombelona Andriamanitra ao amin'ny Genesis dia miteny manao hoe manjaka ianareo amin'ny tany ary rehefa napetraka teto amin'ity tany ity dia napetraka Andriamanitra mba hiasa sy hitandrina azy fa indraindray ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary manodidina antsika na biby io na zavamaniry na ny olona na ny tany na ny rivotra dia tsy izay le endrika hoe miasa sy mitandrina azy zay fa ny manimba azy ny manapotika azy manimbazimbany zany manao zavatra tsy ampeverana fa manapotika an'ilay tontolo zay iainana nametrahan'Andriamanitra satria namorona ny tontolo zay iainantsika aloha Andriamanitra vao nametraka ny olombelona ao anatiny ary vokatra zany fanimbazimbana sy fanapotehana ny tontolo iainana sy ny manodidina antsika zany indraindray no mety teraka ny arety mandringana za tsy manao hoe tsy maintsy ho izay ny tranga tamin'io fa izany dia zavatra hitantsika ihany koa ny fandorona ny tanety sy ny tany ny fanaovana ny famonoana sy ny fandringanana ny biby zay nasian'Andriamanitra lamina mba hisy fifandrindrana sy hisy fifandanjana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona ka ny karazana biby samihafa dia milaina misy mba hatonga ny olona afaka hanana tontolo iainana mety karazana volo samihafa dia ilaina mba hatonga ny filaminana sy ny firindrana ary ny fifandanjana mety tsara eo amin'ny fisina izany rehetrarehetra zany dia nataon'Andriamanitra ary lamina avy amin'Andriamanitra fa ny fanakorontanana an'izany sy ny fanombanan'izany dia mety miteraka fahasimbana eo amin'ny olona ka tsy fantatro inona tamin'ny nataon'ny olona tany ioanina zay nipoiran'izany aretina izany no nandikan'izay mety ho lamina nataon'Andriamanitra tamin'ny fifandraisany tamin'ireo biby ireo ka nahatonga n'ireny valana aretina ireny niparitaka manerana zao tontolo zao tsy haiko fa ny zavatra fantaro do izao rehefa mamafy rivotra ianao dia mijinja tadio araka ny tenin'ny nomen'ny soratra masina koa ao amin'ny Hosea 4:7 zay afafin'ny olona ihany no ho jinjainy mety ho izay ny nipoirany kanefa ry havana ny tsara hojerentsika akaiky kokoa ngamba dia ny hoe inona no voalazan'ny soratra masina mikasika ny arety mandringana ary ahoana no ambaran'Andriamanitra mikasika izany satria izao zavatra misy eto amintsika izao na eto Madagasikara na maneran-tany dia izao no atao hoe arety mandringana zany hoe ao anatin'ny fotoana fohy dia misy olona maro zay maty vokatr'ilay aretina tsy ahitam-panafody tsy ahitam-panafana zany no zava-misy amin'izao ankehitriny izao nde tsika ry havana mba hiezaka hijery ao anatin'ny soratra masina hoe rehefa inona ary inona ny tranga mety tsy hahavitan'izy rehetra tsika fa mba hahita vitsivitsy ahafahantsika mandray lesona ny amin'izany atao hoe arety mandringana izany zavatra misy ry havana dia azo fehezina tahaka izao manao hoe ao amin'ny soratra masina rehefa misy teny lazain'Andriamanitra amin'ny olona ka tsy mankatoa an'izay ny olona averin'Andriamanitra ny teny tenenin'Andriamanitra kanefa tsy mety mankatoa an'izay ny olona dia Andriamanitra no mamela arety mandringana hiatra amin'ilay firenena na amin'ilay vondron'olona izay tsy mankatoa ny tenin'Andriamanitra hitantsika izany ohatra ao amin'ny Eksodosy ao
rehefa nytenenin'andriamanitra ny egiptianina mba andefa ny zanak'Israely avy alao ny oloko andeha fa tsy nentina naiky Farao sy ny olony dia nytenenin'andriamanitra hoe rehefa tsy mety manaiky ianao dia hisy loza izay ampiariko aminao ataoko miatra eo amin'ny firenenao ary anisan'izany ny arety mandringana tsy netiny aino nanamafy ny fo ny Farao dia nataon'andriamanitra niatra tamin'ny egiptianina ny arety mandringana. Zany ny zavatra misy. Ary raha mandinika isika ka mijerika milaza fotsiny hoe any amin'ny olona izay tsy manana an'Andriamanitra na tsy mahalana an'Andriamanitra no anaovany an'izany dia ahitantsika kosa ny baiboly fa na amin'ireo olona izay azo lazaina hoe olon'Andriamanitra satria ny zanak'Israely dia olona nifidian'Andriamanitra manokana hanehoany ny fitiavany ho tarihany ary hanehoany atao hoe manahoany izy rehefa mifanerasera amin'ny olona isam-batan'ny olona tsirairay avy sahalan'ry Abrahama, ry Mosesy, ry rehetra, ry Jakoba kanefa koa rehefa mifanerasera amina firenena anankiray izay tiany no fodiny nalainy ho azy tahaka ny zanak'Israely izay niova ho firenena roa no niditrany tao ateoriana dia ny firenena Israely sy ny firenena Joda ny avaratra sy ny atsimo dia manahoan'Andriamanitra rehefa mifanerasera amin'ireny tao anatin'ireny ihany koa izay olony azy dia nasian'Andriamanitra fandringanana tamin'ny alalan'ny arety mandringana rehefa tsy netiny haino ny tenin'Andriamanitra ireny olona ireny. Raha nijery tao amin'ny soratra masina ry havana dia maro ihany ny momba n'izany arety mandringana izany noho ny tsy fankatoavana an'Andriamanitra. Fa ny zavatra tena nahakasika indrindra dia namaky tao amin'ny bokin'ny Jeremia izay mpaminan'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra mba hilaza tamin'ny zanak'Israely ny fahadisoany. Ary ao amin'ny bokin'ny Jeremia no ahitana betsaka indrindra ny filazana momba ny arety mandringana izay alefan'i Jehova ho an'ny zanak'Israely. Misy 910 no ilazan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jeremia fa andefa arety mandringana izy. Ary ao amin'ny Ezekiela ihany koa dia betsaka misy 5 ao ny ilazan'Andriamanitra fa andefa arety mandringana izy. Jeremia sy Ezekiela moa dia saika vanim-potoana mitovitovy ny fotoana izay niantsoan'Andriamanitra azy sy nanaovan'Andriamanitra azy ho mpaminany. Jeremia no zokony kokoa fa teo amin'ny 20 taona mahery tateoriana taty vao nisika eo any Ezekiela tao anatin'izany ihany koa i Daniela fa ny vanim-potoana izay niainandreo dia ny vanim-potoana ny zanak'Israely sy ny Joda izay nanomboka sampy nanomboka ny ala tamin'Andriamanitra ka nahatonga n'Andriamanitra nampitandrina an'izy ireo sy ny teny mafy an'izy ireo mba hiverina amin'Andriamanitra ka hiala amin'ny fanaony fa raha tsy izany dia hisy lozanjo azy. Ny arety mandringana no anisan'izany loza izany. Ary eo koa ny fahababoana avy amin'ny firenen-kafa. Izany rehetrarehetra izany dia lazain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo mpaminany ireo ary Jeremia manokana dia nanana an'izany 4 izany. Nanomboka tany amin'ny 220 taona ny tany Jeremia no nanompo an'Andriamanitra ny laza faminaniana avy amin'ny tompo ho an'ny zanak'Israely sy ny Joda. Inona ny afatr'Andriamanitra ho an'ny Joda sy ny zanak'Israely tamin'izany? Ny afatr'Andriamanitra anankiray voalohany dia ny hoe jereo nareo raha misy olona hitanareo izay manao ny marina sy mitady ny hitsiny ao a Jerosalema. Tsy mahita an'izany tao Jerosalema Andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia 5 ny 1 sy 2 no ilazany an'izany. Tsy manao ny marina, tsy manao ny hitsiny, mifanambaka. Ary ao amin'ny bokin'i Jeremia manontolo ao dia ahitanao ny toetra ratsy ny zanak'Israely sy ny Joda izay mifampihinana an-toerana, mifamitaka, mifampiteny lainga, mifangalatra, mifamono. Tahaka ny zavatra misy amin'izao andro ankehitriny izao. Rehefa misy zavatra mitranga eto amin'ny firenena malagasy, toa avy hatrany dia ny hitady izay azahoana tombony amin'izany tranga izany anambakana ny hafa, anararotany ny hafa ny malagasy. Vidin-javatra ny maraina, arivo, ny hariva satria misy ny resaka momba ny arety mandringana ka misy fepetra ny raisina
ny arivany andro ray alina ny vidiny. Malagasy samy malagasy mifanambaka, mifampitsetsitra ary vokatra zany dia atezitr'Andriamanitra. Andana jereo mandehana eny amin'ny tanàna any Jerosalema, raha mahita olona ianareo manao ny rariny sy ny marina sy ny itsiny, tsy misy. Ary noho izany dia ahatrako aminy ny fahatezerako i Andriamanitra. Ary zany mahatonga n'Andriamanitra miteny reto mandringana tamin'ny Joda tamin'izany fotoana izany sy Jerosalema. Ao amin'ny Jeremia 7 ihany koa dia ahitantsika endri-javatra izay manahirana. Andriamanitra dia miteny tamin'ny Joda sy ny mponiny Jerosalema. Ianareo dia miteny hoe ity tempoly ity, manatitra fanatitra ianareo. Ataonareo daholo izay fombafomba rehetra ara-pivavahana sy ara-panatitra, fa saingy izao ny fonareo, ny fanaonareo dia lavitra. Misy aza sady manao an'izany no mbola manompo sampy. Misy sady makao an-tempoly no ihany koa tsy mijery ny mpitondra tena, ny sokajin'olona marefo. Fa raha mahita an'ireny aza dia mijery azy tahaka ny hoe inona ny mbola azoko ararotina angalako izay volany amin'ireo, ny fananan'ireo, ny tanin'ireo sy ny sisa sy ny sisa. Toetra tahaka izany ny hitan'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 7, kanefa ireo olon'ireo dia toa mivavaka. Ireo olon'ireo dia manatitra fanatitra. Ary zany nahatonga an'Andriamanitra manao hoe andefasako arety mandringana ianareo. Ry havana, izay tena mahavalanina dia ny hoe 7 taona Jeremia no nasian'Andriamanitra ny teny. Zao no voasoratra ao amin'ny Jeremia 5 ka ny manomboka amin'ny 7 vakitsika hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Hatramin'ny taona 7 nanjakan'ny Josia zanak'i Amona, mpanjakan'ny Joda, ka mandrak'androany dia mandritry ny 7 taona zao no nahatongavan'ny tenin'i Jehovah tamiko ary nolazaiko taminareo. Eny, ny fo maraina koa aho ka nilaza, nefa tsy niaino ianareo. Ary Jehovah naniraka ny mpaminany ny mpanompony rehetra ho any aminareo. Eny, ny fo maraina koa izy ka naniraka, nefa tsy niaino ianareo, nanana ny milatsofina iaino. Samy miala amin'ny lalan-dratsanareo avy ianareo sy amin'ny ratsy fanaonareo, dia onina amin'ny tany izay nomeny Jehovah anareo sy ny razanareo atraika ao mandrakizay. Ary aza manaraka Andriamanika fanompo azy sy ankohoka eo anatrehany, ary aza mampahatezitra ahy amin'ny asan'ny tananareo, fandrao ahatonga loza aminareo aho. Nefa tsy niaino ahy ianareo ho Jehovah, mba ampahatezeranareo ahy amin'ny asan'ny tananareo ahitanareo loza. Hitantsika ry havana fa ny faripon'Andriamanitra dia nanirahany mpanompony 7 taona. Indray aza mahalasy eritreritra zany alavan'ny fotoana zany dia mety mahatonga ny olona manao hoe aiza ihany, 4 taona ve zay, zany foana no re, aiza ihany. Fa tsy fantatrareo ny soratra masina fa ny faripon'Andriamanitra, satria te ahitanareo ibebaka izy, na te ahitanareo iverina aminy izy, zay mahatonga n'izany fotoana zany lava be mbola tsy tanteraka ihany lay efa nilazainy hoe ahatonga loza aminareo ane aho raha tsy miaino ahy ianareo. Ry havana, raha nivavaka ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Emilien Razaferson ho amin'izao toivaka amin'ny fahamarinana izao, rehefa tanteraka ny hoe nahazo ny vola sahaza araka ny filazan'ny fotoam-pirenena tamin'izany fotoana zany, hoe raha manana an'izany vola zany tsika dia tafavoaka. Ary rehefa nanisa ny vola zay ahazo ny malagasy izy ka nahita fa tanteraka ny fahazoanan'ilay vola, dia nefa tsy mbola tanteraka ny nahatafavoaka ny firenena. Rehefa nivavaka izy dia azy 4 no nomeny ny tompo azy hoe nahoana ny tsy mbola tafavoaka ny firenena malagasy. Ny voalohany dia ny hoe satria miverina amin'ny fanompo-tsampy ny malagasy, tahaka ny zanak'Israely na ny Joda teto, izay lazainy ny ten'Andriamanitra hoe manompo Andriamanika hafa fa tsy manompo ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany, ilay tia azy ka nandefa ny zanan'ilay tokana mba hamonjy azy. Ary ny anankiray faharoa dia izao, satria manao kolokolo sy risoriso ny malagasy, ka ny vola zay mety ho azo dia mandeha any amin'izay tsy alehany, mampanankarena n'izay mangalatra amin'ny olona zay atongavan'izany vola zany, ka tsy tafavoaka ny firenena fa nijanona amin'ny fahantrana ihany, na dia azo aza ny vola zay nataony ny tetikasa sy ny teti-bola rehetra sy ny tetim-panorona rehetra
voarakitra hoe raha izao no azo dia tafavoaka ny malagasy. Manao risoriso, manao kolikoly. Ary fantatsika fa izany no nanomezan'Andriamanitra ny etaeta tao ampon'izany mpanompon'Andriamanitra zany, nanangana zao toivaka amin'ny fahamarinana na chaîne d'honnêteté izao ka mandraka androany dia mbola toizan'Andriamanitra eto amintsika ihany izany etsika izany. 30 taona no tenenan Jeremia fa tsy ny haino ny olona. Hanika amin'ny teny matetika Andriamanitra tao amin'ny Jeremia hoe andefasako arety mandringana ianareo, andefasako firenen-kafa ambabo anareo ianareo, zay tsy babon'ny firenen-kafa zay tsy matiny sabatra ho fatiny ny arety mandringana. Hitantsika ry havana fa ny arety mandringana zany dia misy avy amin'ny tsy fankatoavana, tsy fiainonan'Andriamanitra. Eny fa na dia manao fombafomba mpivavahana aza ny olona, isaoran'Andriamanitra ny eto amintsika ny misy ny karazam-piangonana maro samihafa mahazo mifidy zay tiatsika fa misy karazany maro izy reny. Ary tsy ireny akory ny ratsy, fa ny ratsy dia indraindray sahala amin'ilay voalaza ao amin'ny Jeremia 7 isika. Misy olona manao an'izany ho fombafomba fa tsy tena manana an'Andriamanitra. Fiangonana razana, fiangonana mahazatra, fiangonana mahafinaritra satria misy hetsika maro samihafa ao. Tsy ireny amin'ny mahetsika azy no ratsy, fa ny tsy fananana an'Andriamanitra satria misy tokoa ny riavany tena hoe kristianina kanefa makaiza sady manompo sampy ihany. Misy tokoa ny riavana tena makany am-piangonana kanefa dia sady mijangajanga ihany koa. Misy tena hoe tena any am-piangonana manana an'izao karazana asa fanompoana rehetra zao ka afaka manonona ho diakona, ho mpandray fanasan'ny tompo sy mpandray kominio sy maro samihafa moa ny anonana azy amin'ny karazam-piangonana maro samihafa. Kanefa dia mbola manao risoriso kolikoly, mangalatra, manambaka ary manao aza indraindray ny vola ho ambony no Andriamanitra. Tahaka izany no hitan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely nahatonga azy niteny tamin'ny alalan'ny Jeremia fa handringana, andefa andrety mandringana ho anareo aho. Ry havana, raha manoloana an'izao valanaretina izao dia lasa ihany ny eritreritra na dia tsy sahy hiteny mivantana aza hoe tena izany tokoa ve no misy ka mahatonga an'izao valanaretina izao. Kanefa koa tsy sahy hiteny manao hoe tsy izany no misy, fa matoa Andriamanitra mandefa valanaretina mamela arety mandringana misy dia misy antony ao. Ny ao amin'ny Baiboly aloha ny hita dia satria nandahan'Andriamanitra ny olona. Ary zaho mino fa ilay Andriamanitra tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay dia tsy hanao an'izany ka eritreritra fotsiny hoe tsisy atao ohatra sanatria dia hoe andeha fotsiny valanaretina sy arety mandringana tahaka izao. Fa raha mandinika zavatra misy atao amin'ny ten'Andriamanitra tsika dia mba eritreretantsika sy saintsainantsika sy andiniantsika hoe ndrao dia mba averin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana izao lay arety mandringana satria tsy mihaino azy ny olona. Satria manao ny tsy mety, mandika ny lamina sy ny fepetra sy ny fitsipika sy ny tokony ho toetra ny fandraisana amin'ny zavaboary izay nataon'Andriamanitra ny olona. Te-hampandiny tenantsika ary havana raha mitondra izany teny izany. Ndrao dia efa valina nataontsika tsy mihaino an'Andriamanitra tokoa izao valanaretina sy arety mandringana misy atsika eto izao. Sarotra be no miteny an'izany. Ary Jeremia ilay nampilazan'Andriamanitra an'izany ho an'ny zanak'Israely dia niaina zavatra mafy satria tsy tian'ny olona ny mandre izany afatra izany. Nigadraina, natao fampijaliana sy fampahoriana maro samihafa, nitevatevaina, natao zao rehetra zay akivy, aketraka sy animba azy zao. Nisy fotoana azy Jeremia tena kivy ka nahateny mihitsy hoe lozanao roneny niterahanao aho. Ao amin'ny Jeremia 5:10 ao. Ao amin'ny Jeremia 20 izy dia niteny manao hoe saika tsy te hanonona intsony na hiteny intsony amin'ny anaran'Andriamanitra izy. Tena kivy satria sarotra ny manambara ny afatr'Andriamanitra tahaka izany amin'ny olona. Nefa hoy Jeremia ao amin'ny 20 ao dia nitahaka ny afo tato anatika izany, nyredareda satria afatr'Andriamanitra ka dia tsy nety hafa dia nanambara ihany. Ary zany ry havana no mahatonga somary lasa ihany koa izara teny tahaka izao manao hoe
mbadin'io fa sao de efa mba mandahan'andriamanitra isika ka mahatonga an'andriamanitra mandefa arety mandringana tahaka zao. Ao amin'ny bokyny Levitikosy toko faha 20 ka manomboka amin'dininy fa 13 dia misy izao teny izao amin'ny anaran' Jesosy: ary raha tsy mandray ny anatro amin'izany ianareo fa mbola manohitra ahy ihany, izaho de izaho kosa no hamely anareo ka ampijaly anareo impito indray noho ny fahotanareo, dia hampiditra sabatra aminareo aho ho valiny vadianareo ny fanekena. Ary rehefa tafangona eo amin'ny tanànanareo ianareo dia hanatitra arety mandringana aminareo aho, ary atolotra eo an-tanan'ny fahavalo ianareo raha tapahako ny vary zay toanainareo, dia fanendasa-mofo iray ihany no hanendasan'ny vehivavy 10 ny mofonareo, ary andanjany no izarany azy, dia ihinana ianareo fa tsy ho voky. Ty Levitikosy toko faha 20 ty riavana dia milaza momba ny hoe fitahina sy ny ozona, ary lazan'Andriamanitra fa raha mandahan'Andriamanitra ny olona na miatsara velatsio anatren'Andriamanitra na manao fombafomba fotsiny na tsy mankatoa ny afatr'Andriamanitra, tsy manolo tena ho an'Andriamanitra, dia lazain'Andriamanitra fa hisy loza ataony. Raha mamaky an'io anao de misy hoe raha ataoko aminao zao sosy zao ka mbola tsy mihainao hainao, de mbola anao an'izao sosy indray, ary anisan'izany tia fandefasana arety mandringana ity, raha tsy mety miaino an'Andriamanitra tao anatin'ny fotoana mety ho lava ny olona, de ho alefako aminareo ny arety mandringana ho Jehova. Ary tsy vitan'izany aza fa rehefa mijery an'izao ohatra ny karazana tsy fisiana hanina zao sy ny sakafo zao anao sy ny fanararotana sy ny rehetrarehetra, dia hitantsika eo tokoa zany fa tapahan'Andriamanitra ny varo izy, ary fanendasa mofo ray no anendasan'ny olona 10 ny mofony, zany hoe ifandrompahana ny mety ho sakafo. Zany endrika zavatra misy zany ankehitriny zany riavana, dia hitantsika ao anatin'izao teny zao fa misy trangan-javatra zay amelan'Andriamanitra an'izany tranga. Le trangan-javatra de zao ihany: misy fototra ara-panahy, tsy mety manaiky an'Andriamanitra, tsy mety miaino an'Andriamanitra, tsy mety mankatoa an'Andriamanitra ny olona, dia mety ho ataon'Andriamanitra zany. Ho iaho hoe sarotra milaza an'izany kanefa te hampandiny tena atsika mianakavy aho hoe sao de izany la zao mitranga zao. Riavana, sanatry ny vava tsy ho fampitahorana na fampiororona no antony ilazana an'izany zavatra zany, fa betsaka ho iaho amin'ny ten'Andriamanitra mety ahafahantsika mahita ny arety mandringana, fa saiky mitovy ihany tsy fankataovana an'Andriamanitra na tonga izany. Fa ny antony mahatonga an'Andriamanitra mandefa ny arety mandringana riavana dia tsotra ihany: tian'Andriamanitra iverina amin'ny olona. Raha mamaky ny bokin'ny Jeremia manontolo ianao de mahita fa misy teny maro ao zay ilazan'Andriamanitra hoe raha iverina amiko ianao, raha miverina amiko ianao, dia hitoetra ao amin'ny tany ho esorin'Andriamanitra eny arety mandringana ireny. Riavana, manoloana ny arety mandringana zay misy ankehitriny zay totra ny tsy ahita-panafana, ary indraindray aza malasa eritreritra satria aretina hafahafa. Ny ankizy madinika raha misy azy de tsy maninona, fa ny lehibe sy ny tanora sy ny antitra indrindraindrindra dia tsy mahazaka fa maty. Hafahafa ihany, to aretina tsy de manahoana kanefa dia mahafaty ny betsaka. Riavana, manoloana an'izany dia karazana fanamby telo no tiako mba apetraka aminao araka ny voalazan'ny soratra masina. Fanamby anankiray voalohany dia ny fanambin'ny fibebahana, fifonana zay tian'Andriamanitra hatongavana rehefa mandefa karazan-dravatra mampahory sy mampijaly ny zanak'olombelona tahaka izany izy, na ny marimarina kokoa mamela karazan-javatra izay mahatonga ny zanak'olombelona hohory sy hosahirana tahaka izao. Fa Andriamanitra tsy mba manao ratsy ary tsy mandefa ny ratsy araka ny fomba fiverana hoe mandefa azy, fa mamela ny ratsy. Raha miteny izy hoe mandefa an'izany de mamela an'izany ho tanteraka, fa tsy izy ny manao azy fa asan'ny devoly na asan'ny olombelona samy olombelona ihany izany, fa avelan'Andriamanitra hisy izany. Fanamby ny fibebahana. Riavana, raha toa ka mitranga eo amin'ny firenetsika na manodidina antsika na amin'izao tontolo izao mitrangan-javatra tahaka izao, inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita? Salamo 1:3:
ka ny andin'ny 7 dia zao nivaky ny teny ary nikasa andringana azy izy raha tsy mosesy voafidiny no nandroso ijioro tamin'ny banga teo anatrehany hampiala ny fahatezerany mba tsy handringana any azy. Andriamanitra nikasa handringana ny zanak'Israely fa Mosesy mpanompon'Andriamanitra dia nijoro teo amin'ny banga ny fona nitaraina tamin'Andriamanitra ny bebaka mba tsy handringana ny azy dia niala ny fahatezeran'Andriamanitra ka tsy nandringana ny zanak'Israely. Ry havana, izao zavatra misy rehetra zao ka mahatonga ny olona sahirana dia zao no anisan'ny afatr'Andriamanitra. Mila mibebaka isika, mila mifona ny amin'ny fahotana, mila mifona amin'Andriamanitra ny amin'ny ratsy rehetra izay natao, mila mifona ny amin'ny fanompoantsampy, mila mifona ny amin'ny tsy nihainona n'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra na nihainona ny tenin'Andriamanitra nandritry ny fotoana ela fa to natao tsy rambona sy tsy nankatoavina izany tenin'Andriamanitra izany. Izany ry havana no ilain'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho hita. Mpanompon'Andriamanitra ianao, mila mifona ho an'ny firenena. Mbola tsy mpanompon'Andriamanitra ianao, mila anao mibebaka Andriamanitra, fa raha miverina aminy ianao amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny fanenenana dia ahatonga anao tsy haringana Andriamanitra. Bokin'ny Jona ny ry havana dia tahaka izany, firenena tena ratsy teo anatrehan'Andriamanitra Ninive, tonga trany an-danitra any amin'Andriamanitra ny fitarainany tany noho ny faratsiana nataony. Ary hitantsika ny fahasarotan'ny fanambarana hafatra avy amin'Andriamanitra ho aringako anie ianareo raha toka tsy manaiky hiaino ny teniko fa hanohitra ny teniko ka hijanona sy toetra ao anatin'ny ota izay ataonareo. Nandositra Jona satria fantatry Jona fa mafy ny teny an'izany teny izany amin'ny mpanjaka amin'ny firenena ny Ninive. Rehefa tonga nefa izy noho ny fiasan'Andriamanitra tonga tany Ninive dia nandefa ny afatra manao ao anatin'ny 7 andro dia ho aringana ny tanànany Ninive. Fa inona ny zavatra nitranga? Ny bebaka ny fona tamin'ny ranomaso tamin'ny fifadikanina ny mpanjaka Ninive, ny tompon'andraikitra rehetra tao amin'ny tanànany Ninive ary ny vahoaka rehetra nasiana ny fona sy ny bebaka tamin'Andriamanitra noho ny ratsy efa nataony dia nanenina tamin'ny loza saika ho ataony tamin'ny tanànany Ninive Andriamanitra ka dia tsy naringany indray ilay tanàna lehibe izay tiany. Raha ny tena marina ny fandringanan'Andriamanitra dia satria efa tsy manaiky ny olona fa mbola mijanona amin'ny fahotana, fa raha mibebaka ny olona dia amindra fo Andriamanitra. Izany ny toetra n'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fitiavana. Ry havana, ao amin'ny Ezekiel ao izay mpaminany mbola tao anatin'izany fotoana ny zanak'Israely tao anatin'ny fanoherana an'Andriamanitra izany sy ny Joda nanohitra an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fombafomba nefa tsy tena manompo an'Andriamanitra, tamin'ny alalan'ny fanompoantsampy, tamin'ny alalan'ny fanaovana ny fitadiavana harena mihoatra noho ny fitadiavana an'Andriamanitra ka na manambaka olona na mampijaly olona dia tsy nampaninina fa natao ihany. Jeremia sy Ezekiela dia tao anatin'izany fotoana izany. Fa ao amin'ny bokin'ny Ezekiela 2:20 dia miteny Andriamanitra amin'ny alalan'ny Ezekiela manao hoe ary nitady olona teo aminy aho hanao manda sy hijanona eo amin'ny banga eo anatrehako hifona ho an'ny tany mba tsy handravako azy kanjo tsy nahita. Dia ny 9:30 ka dia ahidiko eo aminy ny fahatezerako, ny afo ny fahatezerako no andaniko azy ary atsingeriko eo andohany ihany ny fanaony hoy Jehovah Tompo. Hitantsika ry havana fa tena miandry ny olona hibebaka amin'ny Andriamanitra, miandry ny olona ary mitady olona hijoro eo amin'ny banga hifona ho an'ny firenen'Andriamanitra. Ry havana, izay ny fanamby izay ateraka izao valanaretina COVID-19 izao. Mba ho ianao ve ilay olona hitan'Andriamanitra anao an'izany, manahoana ny fiainam-bavaka ao? Misy karazana hetsika vavaka maro samihafa izay ataon'ny kristianina amin'izao fotoana izao mba hifona ho an'ny firenena, hifona ho an'ny vahoaka. Manahoana ny fahaterena ho am-panahy ho amin'ireny? Fa mety avy amin'ny alalako sy avy amin'ny alalanao no ampitony ny fahatezeran'Andriamanitra ho an'ny firenena. Mitady olona hijoro eo amin'ny banga Andriamanitra mba ho izaho sy ianao ve izany? Ry havana, Andriamanitra dia Andriamanitra mpamindra fo. Fa raha misy tena mifona sy mibebaka ary mibebaka ho an'ny hafa ihany koa, ary indrindra raha tena mibebaka mihitsy koa ny vahoaka malagasy dia mino aho fa ilay Andriamanitra tsy mivomaly sy anio ary mandrakizay dia hatanteraka
eto amintsika ny famelan-keloka tahaka an'izay efa nataony tamin'ny firenena maro na tamin'ny zanak'israely na tamin'ny firenena hafa ihany koa ninivesy ny rehetra izay nibebaka teo anatrehany ka nahita ny alehibe sy ny atsara ny faminram-pon'Andriamanitra mamela heloka manandratra indray ny firenena. Ny mibebaka mory havana dia afa-tsahivina ihany fa ny mifona amin'Andriamanitra miala amin'ny ratsy fanao ary mitodika makany amin'ny lalana izay atoron'Andriamanitra indray dia ny lalan'ny fahamarinana, ny lalan'ny fahamasinana, ny lalan'ny toe-panaharaka an'Andriamanitra, ny lalan'ny fanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra. Zay ny fanahy atrehako sy atrehanao amin'izao fotoan'izao. Ndeha hivavaka, ndeha hifona, ndeha hitalao amin'Andriamanitra sika ny amin'izao zava-misy izao. Ho anao manokana aloha ndao dia anao le fanandahan'Andriamanitra. Ho an'ny ankohonanao, ho an'ny mpiarabelona aminao, ho an'ny mpiray fiangonana aminao, ndao koa ao amin'ny fiangonantsika no misy izany karazan'olona manao fombafomba fotsiny izany. Ho an'ny firenetsika, ho an'ny mpitondra, ho an'ny tompon'andraikitra. Mijery olon'Andriamanitra ijoro eo amin'ny banga. Ianao ve ilay Mosesy, ianao ve ilay olona nahatongavan'ny afatry Ezekela? Zany ny fanamby havana zafisianao no andrasan'ny tompo. Ny fanamby faharoa dia ny fanamby ny finoana. Ny zavatra izay nilazain'i Jesosy dia anome rary ny olom-boafidy ny Andriamanitra izay mitaraina amin'ny andro aman'alina araka ny voasoratra ao amin'ny Lioka 7:10 ny andinin'ny 7. Raha mivavaka isika dia anome rariny atsika izy. Saingy nitoy amin'ny andinin'ny 9 dia zao fa raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Ny olona va mitady valiny amin'ny zavatra manahirana azy fotsiny mba ahazo famonjena amin'iny vanim-potoana iny sy amin'ilay tranga anankiray iny? Sa tena finoana an' Jesosy Kristy lay miasa, lay tena tompo ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany ho lay mpanjaka ny fiainany sy ho tompo ny fiainany manokana sy lay ho mpanjaka ny fiarahamonina misy azy, ny ankohonany sy ny fianakaviany sy ny fiangonany sy ny fiarahamonina misy azy sy ny fireneny. Izany va ilay fifandraisana amin'i Jesosy Kristy tompo, fanamby ny finoana ry havana. Zao ny voalazan'ny tenin'ny soratra masina ao amin'ny Eksodosy 7:20 ka ny 15:20. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa manompo an Jehovah Andriamanitrareo dia hitahy ny haninao sy ny ranonao izy ary hisorika aminao ny aretina. Andriamanitra ry havana dia mahay manaisotra ary ny mahay mahatonga ny aretina, na valana aretina io na aretina fahita andavanandro miala eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona araraka an'io teny io. Mino izany va ianao? Ary fantatsika tsara fa ny tenin'ny soratra masina dia manambara fa Jesosy Kristy ilay nombona teo amin'ny hazo fijaliana raha nitondra ny diankapoka teo amin'ny tenany, izany hoe fangirifiriana sy fijaliana faharariana teo amin'ny tenany. Ny antony dia mba hitondrana ny aretintsika rehetra, izay ny lazain'ny soratra masina, nitondra ny aretintsika izy, naka ny rofontsika izy, ary ny diankapoka teo aminy no nitondrany an'izany, izany hoe ny aretina izay mampangirifiry sy mampanaintaina antsika dia fanentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ary ny rano izay nalatsaka dia ho famelan-keloka, satria raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka. Izay no nahatonga an'ilay ohatra talohan'ny nahatongavan'i Jesosy Kristy tamin'ny fanaterana fanatitra dia nalatsaka ny ran'ireny biby ireny, ny ondry, ny osy, ny omby mba hisiny ny raha latsaka ho famelan-keloka. Fa ny rano Jesosy Kristy no ilay faratampony amin'izany fanatitra zany, ka tsy misy fanatitra hafa azo atao intsony sy tokony atao intsony fa ny rano zanak'ondrin'Andriamanitra, ilay zanak'Andriamanitra tsy misy kilema, tsy nisy fahotana na faratsiana no nalatsany ho famelan-keloka atsika dia afaka mandray ny famelan-keloka tsika. Nentin'i Jesosy Kristy ho fanatitra teo anatrehan'Andriamanitra zany rano zany, ary zany no fanekena amin'Andriamanitra sy isika zanak'olombelona. Ny rano zany no manadio atsika amin'ny fahotantsika dia afaka mifandray amin'Andriamanitra sy manana fihavanana amin'ny isika. Ain'Andriamanitra manala ny aretina, ain'Andriamanitra manaisotra ny aretina, ary ain'Andriamanitra ny mahatonga ny aretina tsy hianaka hamely sy handringana ny olona. Mino izany va ianao? Ny finoana dia ilay forotsahana hanompo an'Andriamanitra. Zany hoe ny dikany dia zao, andeha ho irak'Andriamanitra, hanao izay hanirahan'Andriamanitra rehetra. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika fa betsaka amintsika no afaka milaza hoe mpanompon'Andriamanitra ho any am-piangonana aho, atsy amin'ny sampana tahaka izao, any am-piangonana misy mandray andraikitra tahaka izao, dia manompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny rentsika. Eny ry havana, ekena fa izay tokoa
dia anisan'ny fanompona an'andriamanitra. Saingy ilay teny zay ao am' Jaona 4:9 ka ny 5:20 dia milaza zavatra zay mila mampandinika atsika ihany koa. Zao ny voalazan'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: ny asan'andriamanitra dia ny hinonareo izay nirahany. Ilay hoe izay nirahany eto dia Jesosy Kristy tompo, ny rahan'andriamanitra. Satria ireo jiosy ireo dia nanontany hoe inona ny asan'andriamanitra anaovanay azy, zany hoe inona ny fanompoana tokony ho ataonay. Fa ny fanompoana voalohany indrindra zay tian'andriamanitra ho hita eo amintsika dia izao: mino an' Jesosy Kristy zanak'andriamanitra ve isika. Lay finoana zay mandray sy manaiky azy ho mpanjaka, ho tompo, ho andriamanitra, ho mpamonjy, ilay ekenteny, ilay arahana ny fampianarany. Zay natao hoe mpianatra, mpanaradian' Jesosy Kristy. Ary raha atao hoe kristianintsika dia avy amin'ilay teny hoe Kristy, zany hoe lay fiainana avy amin'ny Kristy, lay fomba fisainana, fomba fiteny, fomba fanao, fomba fandikanany zavatra misy sy izao tontolo izao manodidina, izany rehetra zany dia avy amin'ny lay Jesosy Kristy, ny fampianarany sy zavatra ampifantariny atsika. Ilay Jesosy Kristy moa dia ao anatin'ilay atao hoe telo zay iray, Andriamanitra telo zay iray, Andriamanitra ray, Zanaka ary Fanahy Masina, zay ambaran'Andriamanitra manontolo. Araka ny tenin' Jesosy matsy hoe zafy sy ny ray dia iray ihany. Manaraka an'izany tenin'Andriamanitra zany natao hoe mino, ekena fa zay ambaran'Andriamanitra ihany manazava ny zava-misy, manazava ny tontolo, manazava ny trangan-javatra, izay ihany no marina, izay ihany no izy, na inona mety hoe verina sy voizina eo amin'izao tontolo izao. Izany ry havana no atao hoe mino. Ary zany fanambon'ny finoana izany no mipetraka amintsika. Fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra. Ary zany finoana izany no mahatonga anao mpanompon'Andriamanitra. Zany no anamarinana anao. Mino va ianao fa ny tenin'Andriamanitra rehetra dia marina avokoa, ary zany mahatonga anao manaiky fa raha manompo an' Jehovah ianao, manompo an'Andriamanitra, dia hitahiny haninao sy ny rano fisotronao izy, zay manahirana koa amin'ny vanim-potoana tahaka izao. Ary hoe soroko aminao ny aretina zay tena manahirana mihitsy amin'ny vanim-potoana zay misy atsika ankehitriny. Fanambon'ny finoana ry havana, zany no tiako apetraka aminao. Fanambon'ny finoana zay lazain'Andriamanitra. Ary fantatritsika tsara fa nytoivaka ny fahamarinana dia anisan'ny joro eo amin'ilay teny zay nomen'Andriamanitra ao amin'ny tantara faharoa 7 ka ny 4:40. Averina ihany zany ry havana, satria zany ny tena anisan'ny fanambon'ny finoana ihany koa. Dia ny hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetri-tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary ahasitrana ny taniny. Kanefa ry havana, zay matetika tsy resahana dia ny 7:40 koa indro raha mampiantona ny andro aho ka tsy misy ranonorana latsaka ary asaiko mandany ny tany ny valala, na anaterako arety mandringana ny oloko. Andriamanitra no miteny eto, anaterako arety mandringana ny oloko. Dia zay vao ny 4:40 hoe raha ny oloko zay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetri-tena, hivavaka hitady ny tiavako, hiala amin'ny ratsy fanaony, ianao any an-danitra amela ny elony ary anasitrana ny taniny. Ao anatin'ny valanaretina, ao anatin'ny arety mandringana indrindra no ahitana ny olon'Andriamanitra mivavaka manatona an'Andriamanitra, araka n'io 7 tantara faharoa ny 4:40. Raha ateran'Andriamanitra arety mandringana dia mivavaka mba hanasitrana an'Andriamanitra ny taniny. Mino izany va ianao? Mino va ianao fa manasitrana ary mahay manasitrana ny tanitsika Andriamanitra? Izy no miteny, tsy misy zavatra noforonina na eritreritry ny olombelona fotsiny, fa izy no miteny. Fa raha manatitra arety mandringana Andriamanitra ka misy mivavaka manetry tena eo anatrehan'Andriamanitra, ary indrindra misy vonina hiala amin'ny ratsy fanaony ny olona, hanasitrana ny taniny Andriamanitra. Zay no mahatonga miteny aminao hoe fanambon'ny finoana ny fanamby apetraka aminao ihany koa anio. Ianao ve vonina irotsaka amin'izany finoana izany? Ary toivaka amin'ny fahamarinana dia ny finoanan' Jesosy Kristy sy ny teniny rehetra, ny finoanan'Andriamanitra sy ny teniny rehetra
no iorenany. Miantso anao ny havana ny tompo mba hino ary anatanteraka ny fanompona azy amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifonana sy ny fitarainana sy ny fangatahana sy ny fankatoavana ny ten'Andriamanitra rehetra. Ny fanampy fahatelo izay tiako apetraka amintsika dia ny fanambin'ny fifehezantena, ny fanambin'ny fanarahana fitsipika, fanarahana fitsipitondratena, fanambin'ny fametrahana toetsaina, toe-po, fanao, fiteny, fihetsika manaraka izay tokony ho izy, ny marina, ny hitsiny, ny rariny, ny mety sy ny tsara. Hoy ny teny soratra masina ao amin'ny Timoty 2:1-7. Tsy nomena fanahy iosa isika fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena, mahon-tena afaka manao hoe ity ataoko fa io ny tsara, io ny mety, io ny mahasoa. Eny fa na dia misy aza etsy ankilany zavatra mety azahoako tombontsoa manokana. Eny fa na dia misy aza etsy ankilany zavatra mety ahitako fafinaretana vetivety dia tsy hanao an'io aho na tsy handehany amin'io aho fa andeha amin'ity no mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ity no mahasoa, ity no tsara, ity no mety, ity no mendrika, ity no madio, ity no masina, ity no marina. Izany natao hoe fahononan-tena, manana hery tanjaka ao an-tsaina, ao amin'ny fihetsem-po, ara-panahy ary manana fahavononana eo amin'ny vatana, ny tena, handeha, hanao, hietsika, handray, hiteny mifanaraka amin'izay tokony izy. Zany dia havana no fanamby anankiray izay apetraka amintsika. Fanahy mahery no menantsika, mahay ary mahavita, manaraka sy manatanteraka izay tokony hatao. Eo amin'ny izao vanim-potoana misy valanaretina COVID-19 zao dia misy fepetra maro samihafa izay napetraky ny fitondram-panjakana ary tsy ny fitondram-panjakana ihany raha ny tena marina fa izao tontolo izao mihitsy rehefa nandinika hoe inona ny mety, inona ny tsara, inona ny tokony hatao mba tsy parian'ny aretina. Ry havana, ny anisan'ny mampiavaka ny kristianina ary izay ilay natonga amin'ny teny hoe fanamby izy ity dia ilay izy afaka manome ohatra eo amin'ny fiarahamonina ny amin'izay mety tokony hatao. Zao ny tenin'ny Paoly ho an'ny Timoty ao amin'ny Timoty 1:4-12. Izany zavatra izany no andidiko sy ampianariko. Aoka ho tsisy olona hanao tsinitsinona anao noho ny hatanranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Ho tonga fianarana ho an'ny mino. Marina fa tanora i Timoty dia izay no nataony Paoly ho anatra ho azy, kanefa mino aho fa tsy ho an'ny Timoty irery no tonga ohatra amin'ny kristianina, fa ho an'ny kristianina rehetra mila ho tonga ohatra ho an'ny olona isika, ka izay ohatra mety mahasoa rehetra dia aoka ho hita amintsika kristianina ary mahafetenany amin'izany isika ka afaka maneho amin'ny olona fa izao ny mety. Rehefa mamaky ny ten'Andriamanitra ianao ry havana ao amin'ny Efesianina 1:5 sy 7 dia mahita izao teny izao amin'ny anaran'i Jesosy: fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy reare, fa asany isika voaforona ao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy. Zany ry havana dia tena mazava fa tsy noho ny asa ataonao hoe nanao asa tsara ianao, nanampy ny olona ianao, tsy izany no nahatonga anao vonjena, fa ao amin'ny Kristy ihany. Efa nambara teo izany rehefa manaiky an'i Jesosy Kristy ianao dia izay no vonjena. Fa matetika voatsindry mafy io fa ilay toyany kosa dia ilayntsika amin'izao vanim-potoana iainantsika izao mba ho tsindriana ihany koa. Dia ny 10 manao hoe fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesosy mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba handehanantsika ho aminy. Ny niantsonantsika ho mpino zanak'Andriamanitra dia ny hanao asa tsara, ary zany asa tsara zany dia efa nataon'Andriamanitra nisy hatramin'izay, ary ao aminy isika raha mandeha ho aminy dia ny hanao an'ireny asa tsara efa voaforona ireny ho atsika no antom-pisitsika koa ao aminy. Ilay asa tsara dia ny hoe inona ny mahasoa ahy, inona ny mahasoa ny manodidina ahy, inona ny mety, inona ny tsara, inona ny mendrika, inona ny mety ho fiarovana ka ataoko amin'izay fihetsiko na fiteniko na fitondran-tenako mba tsy hahatonga zava-doza hitranga amin'ny hafa, sahala amin'ny hoe mampita
aretina zay misy eo amiko na aretina avy any amin'ny olona ho tonga ato amiko ary rehefa tonga ato amiko dia mety apita any amin'ny olona zay fanerasera amiko ao atokantrano koa sy ny sala am'izany ry havana am'izay lafiny zay ny tiako hitondrana amin'ny hoe ny fepetra zay fantatra fa tsy tokony hampahatonga ny aretina hiparitaka dia olona manana fanahy mahery isika afaka hanaraka tsara an'ireny tsy noho ny tahotra ny fahafatesana tsy noho ny tahotra hoe zaosozao fa noho ny tahotra an'Andriamanitra sy noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary noho ny fitiavana ny olombelona rehetra izay tahaka an'Andriamanitra koa tiany olombelona rehetra tsy tiako ny ampahory ny zanak'olombelona ho Andriamanitra ary izay no mahatonga amin'teny hoe fanambin'ny fanarahana fitsipika fanambin'ny fanarahana fifehezan-tena ny fanamby izay mipetraka amintsika koa satria ny asa tsara rehetra izay tsara rehetra dia efa nataon'Andriamanitra ho atsika ka zay fantatrao fa tokony mahatsara dia tokony ho ataonao ho hita eo aminao ary modeliny zany ho tonga ohatra amin'izany izaho sy ianao fanamby telo ry havana no aoka andeha ananantsika fahasahiana ho atrehana amin'izao vanim-potoana izao fanamby voalohany ndao hifona hibebaka ho an'ny hafa isika ho ilay mijoro eo ambanga mba hahitantsika ny tanamairon'Andriamanitra hiaso an'ny firenentsika fanamby faharoa ndao olon'ny finoana isika ka ino ny tenin'Andriamanitra rehetra fa na inona na inona mety tranga misy eto amin'izao tontolo izao ka na mety mahavalalana ny olona sy mahavaka ny olona sy manahira-tsaina ny olona manam-pahaizana ny manam-bola ny mpitondra firenena dia aoko fantatra aho fa tsy misy zavatra tsy fehezin'Andriamanitra zany fa mino zaho sy ianao fa eo am-pelatanan'Andriamanitra ny tantara sy ny trangan-javatra rehetra ka raha misy olona izay olony manatona azy anetry tena hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony hiaino any an-danitr'Andriamanitra hamelany elony anasitrana ny taniny fanampy fahatelo olony fifehezan-tena olony fanehoana ny ohatry ny fahatsarana rehetra eo amin'ny fitondran-tena eo amin'ny fanao eo amin'ny fiteny eo amin'ny fihetsika ny tena olon'Andriamanitra satria ny asa tsara rehetra dia efa nataon'Andriamanitra ho aso ho anao alohany na kristianina sy na kristiananao azy dia efa napetraka Andriamanitra zany efa misy zany efa fantatra zany fa rehefa manana an Jesosy ianao dia manana fanahy mahery ho entina manatanteraka an'ireny asa tsara ireny mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ka ahitantsika sy ahitan'ny hafa koa fa velona ny mpanavitra antsika ary tsy misy lalana sy fahamarinana na fiainana afa-tsy ao amin'ny irery dia ilay Jesosy Kristy Tompo izay inoantsika sy arahantsika ankatoavintsika amin'ny zavatra rehetra dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra ho amintsika rehetra amin'ny fahasoavana misaotra ny tompo isika ary mbola hiaraka hivavaka aminy Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny amin'ny teninao indrisy Andriamanitra ny fahatezeranao tokoa dia ampiarinao amin'izao tontolo izao amin'ny firenena noho ny amin'ny ota sy ny tsy fankatoavana ny teninao mifona aminao izay Andriamanitra fa mahatratra ny firenena ikoa izany valanaretina koronavirus izany amin'izao fotoana izao mifona izay mangataka aminao tompo mba hamela heloka sy hamindra fo fa tena mpanota ny malagasy mpanompo sampy mpijangajanga betsaka koa ny mpanao risoriso ny mpanao kolokolo mifamitaka mifanambaka manararoatra ny sampiraitanindrazana mbola misy ihany koa ny mankany am-piangonana nefa manao an'izany fombafomba mpiainana fotsiny fa tsy tena manolo tena aminao Jesosy hifonanay aminao ireny Andriamanitra mahamelany heloka ianao mangataka aminao koa tompo mba hanangana mpanompo maro eto amin'ny firenena ianao mpanompo mivavaka mifona hijoro eo amin'ny banga satria misy banga eto amin'ny firenenay matoa tanteraka eto amin'ny firenenay izao arety mandringana izao tonga eto amin'ny firenenay mamindrafo Andriamanitra mangataka aminao koa izay mba hatanjahanao ny finoanay ary mba tena hijoro amin'izany finoana ny teninao izany izay fa na inona teny ambaranao dia marina avokoa ny fanazavana rehetra omenao dia izany ihany ny tena fanazavana marina sy misy ampio izay anaiky tompo fa ny teninao dia marina ary ino izany ka tsy hijery na anaiky fanazavana hafa akoatran'izay ambaranao fa marina ary dia tanterao aminay ny teninao fa raha ino izay dia hitanay ny voninahitra ao Andriamanitra misaotra ray mpahirezy koa izahay rehetra zanakao
sy ny malagasy koa angatana iny famindram-ponombanana toetsaina sy toe-panahy vonina tena hanaraka ny fitsipimpiainana voalohany indrindra zay omenao ao amin'ny teninao ny baikinao rehetra zay asoa ny fiainan'ny tsiraray avy asoa ny fiainan'ny daolobe asoa ny fiainan'ny firenena meo hery tompo ho mpankatò ny afatrao meo anay ny olona andeha araka ny sitraponao ka anao ny asa tsara zay efa voaomanao anay dia ho vavolombelonao izay eo amin'ny fiarahamonina misy anay ka ahitan'ny olona koa sy atakarany fa ianao irery ilay Andriamanitra rainay ianao irery ilay Jesosy Kristy tompo mpamonjy anay ianao fanahy masina zay mpanolotsaina sy mpitarika anay ianao ihanino Andriamanitra zay mendrika ny hoekena soarahany zanak'olombelona rehetra misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra tompo amen. Hoy ny soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny 720 tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao mbola vonina nasitrana ny tantsika ny tompo mitady mpiara-miasa izy ateveno ny chaîne fa ny fikambanana no hery midira ho mpikambana tsy dio ny page Facebook chaîne d'honnêteté sy ny tranokala www.chaîne-d'honnêteté.mg renareo teo ny fandaharana chaîne d'honnêteté